أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رألا سنبابنا تنفين الإسلام ومالي أسابوتي فديم مروبول نفولنا ديسمبر نو ando iresan pirenena noetini indinda European Kristiana nankalaza ni ando na terani Jesu Kristi malona zany dia maro olona ny antsomy vantana maro olona izay nandefa hafatra ary nanontany hoe mba ahoana ny toeram-boninahitra misy an'izany Jesu Kristi zany eo anatrehan'ny finoana Islam. Izany amin'ity androany ity inshallah amin'ny ambangovangony no hanazavana ny lanja ary ny voninahitra misy an'izany Jesu Kristi zany eo anatrehan'ny finoana Islam. Voalohany marobe ny teboka itovizany mpino musulmana sy ny mpino kristiana amin'izany Jesu Kristi zany. Fa misy ihany koa ireo teboka zay mahasamihafa azy ary ho tanisaintsika zany amin'ity androany ity. Voalohany amin'ny mpino amin'ny finoana Islam dia Jesu Kristi dia mpaminany tahaka ny mpaminany rehetra, tahaka ny Adama, tahaka ny Noho na Noe, tahaka ny Ibrahim na Abrahama, tahaka ny Isaka, tahaka ny Ismail na Ismael, tahaka ny Sulaiman na Solomon, tahaka ny Daoud na Davida, tahaka ny Musa na Mosesy, tahaka ny zany, tahaka ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de mitovy izy ireo eo anandrehan'ny fijeriny mpino Islamo anankiray. Saingy mpaminana Isa misy amin'ireo mpaminany anankidimy no tafiditra ao anatiny anarana hoe ulul azm. Misy mpaminany dimy dia manamboninahitra indrindra ary tena akaiky ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala indrindra ary izy ireo no tena nijaly indrindra teto ambony tany ireo mpaminany anankidimy ireo. Tafiditra amin'izany i mpaminana Isa na i Jesu Kristi ary Mosesy ary ihany koa Ibrahim na Abrahama ary mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy mpaminany Nuh na Noe. Izy anankidimy ireo dia tafiditra anatin'ny mpaminany manamboninahitra indrindra ary nijaly indrindra tamin'ny fampielezana ireo karazana afatra masina tonga ateo aminy tety ambony tany. I mpaminany Isa na i Jesu Kristi dia voatonina indimy amby roapolo ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim. Midika izany fa tsy nanao tsinitsinina na ilay fantatra aheliny sasany hoe antikrista ny musulmana. Tsia zany satria ny anarany mpaminana Isa na i mpaminana i Jesu Kristi dia voatonina indimy amby roapolo ao anatiny izany boky masina Al-Qur'an Karim. Nefa raha jerevana anarany mpaminany Muhammad ilay nitondra finoana Islam inefatra fotsiny no voatonina ao anatiny izany boky masina Al-Qur'an Karim. Midika zany fa nanome voninahitra any mpaminana Isa na i Jesu Kristi ary mino an'izany Jesu Kristi ny mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Tadio ihany koa fa ao anatiny boky masina Al-Qur'an Karim dia misy toko na chapitre anankiray na fantatra amin'ny anarana hoe sora anankiray zay nomena amin'ny anaran'ny razany Jesu Kristi na nom de famille an'izany Jesu Kristi zany, izay sora na chapitre na toko lava ary tena lava miresaka ny fahateran'i Jesu Kristi ary miresaka ihany koa mahakasika ny razamben'ny zany Jesu Kristi zany voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim. Io toko na mpitondrana amin'ny lohateny hoe Ala Imran, la famille d'Imran na fianakaviany zany Imran izany satria ny razamben'ny Jesu Kristi dia anarany hoe Imran. Mbola ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Karim ihany koa misy toko spécial anankiray na mpitondrana anarana hoe Mariam, Marie renin'i Jesu Kristi.
zany hoe ao anatin'ny Coran zany, ao anatin'ny boky masina zay eo am-pelantanan'ny mpino islamo dia misy toko lehibe anankiroa ao anatiny ao manome voninahitra an'izany Jesosy Kristy zany. Ray amin'ny anaran'ny razambeny, ny ray amin'ny anaran'ny reniny izay niteraka azy, ary manazava amin'ny antsipiriany ny fahateran'izany Jesosy Kristy zany tonga teto ambonin'ny tany. Miara-mombonkevitra ny rehetra na ny kristianina na ny musulmana eny hatramin'ny jiosy sy ny tarina fa ny fahateran'i Jesosy Kristy dia karazana fahagagana zay tsy mbola fahita teto ambonin'ny tany, satria i Maria dia teraka nefa tsy mbola nisy fikasihana azy, zany hoe raha tao dika teny malalaka tsy mbola nanao firaisana ara-nofo fa Virjiny Maria dia niteraka an'izany Jesosy Kristy zany. Satria rehefa tonga tao anefitra izay nisy azy tamin'izay fotoana zay, i Maria dia nikarakara ny moské ao Palestine antsoina hoe Beit el-Maqdas na ny moské Al-Aqsa, ny karakarany zany moské zany i Maria. Dia tonga tao amin'ny efitra zay misy azy ny anjely Gabriel zay nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, dia niteny anjely Gabriel tamin'ny fotoana io manao hoe qala inni rasulu rabbika li ahaba laki ghulaman zakiya. Rehefa taitra mafy i Maria nahita an'izany anjely tonga amin'ny endrika na lehilahy zany, natahotra izy ary nangataka vonjy tamin'ny tompo Allah, saingy namaly zany anjely zany. Zao izy dia iraka avy amin'ny tomponao hanome vaovao mahafaly anao fa ahazo zazalahy kely ianao aorian'ny fandalovako eto. Gaga i Maria tamin'izay fotoan'izay fa ahoana tsy mbola nisy lehilahy nikasika, tsy mbola nanambady, tsy mbola nanao an'izany sipasipa sy ny tariny zany, olona madio tanteraka ary ato anatin'ny tranomasina ny Allah no misy anahy, amin'ny fomba ahoana no iterahako. Dia niteny anjely Gabriel nanazava fa io dia fofinaina na roho avy amin'ny tompo Allah miditra any aminao, ka izany hitondra fahaterahana izany Jesosy Kristy zany. Ary rehefa teraka i Maria dia ny fahagagana voalohany no entin'izany Jesosy Kristy zany, zay fantany mpino islam ary ankatoavy mpino islam ary ny boky masina Al-Qur'an Karim mitsy no miteny an'izany. Ny fahagagana voalohany izay nataon'i Jesosy Kristy tonga teto ambony tany dia ny fitenenana nefa n'izy voateraka. Satria rehefa noendrikendrena ny reniny fa hoe vehivavy mpijangajanga, noenjehana ny reniny fa hoe vehivavy tsy manajatena, miteraka tsy manambady sy ny fanosorapotaka maro samihafa, dia niteny Jesosy Kristy tamin'izay fotoana zay hoe zao izy Abdullah, mpanompony Allah, atany al-kitab, nomena boky masina, zany hoe ny evanjily nomena ny mpaminana Isa, wajalani nabiyan, ary zao izy dia nataony mpaminany tonga eto ambony tany, wajalani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ary zao izy naizanaizana toera izay andehanako dia misy fahasoavana maro etiko eo amin'ny toerana izay alehako, ary mbola nomeny tompo Allah, nodidiny tompo Allah mba hanangana an'izany soalana ny fanampim-pivavahana ho azy raha ohatra ka mbola velona eto ambony tany. Zay no fahagagana voalohany no entin'izany Jesosy Kristy zany. Dia ny fitenenina nanadio ny reniny fa tsy nijangajanga sanatria akory, nanadio ny reniny fa tsy hoe olona ratsy fitondran-tena fa olona marina ary olona masina izany Maria reniny Jesosy Kristy zany eo anatrian'ny finoana Islam. Ary ny Qur'an il-Karim na ny boky masina Qur'an no mitantara an'izany rehetra izany. Rehefa lehibe Isa na i Jesosy Kristy dia teo amin'ny fahatelopolo taonany no tonga teo amin'ny faminaniana voatendry ho mpaminany tety ambony tany i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany fahatelopolo taonany zany ihany koa no nampidina ny tompo Zanahary ilay evanjily tonga teo aminy, ary nanomboka impaminana Isa tamin'izay fotoana zay no niantso ny olona mba hanaraka an'izany, iantso ny olona mba hiverina hanompo any Allah na ilay Zanahary tokana, ary iantso ny olona mba hiala amin'ny fanompoan-tsampy, mba hiala amin'ireo karazana fitapitaka hoentin'ireo olona eto ambony tany sy ny devoly, fa hitodidoha any amin'ny tompo Zanahary irery any. Ary tamin'izay fotoana zay dia nampitondrany
Allah mba hahafahan'ny olona mino sy mankatoan Jesosy Kristy dia nandefasany Allah karazana fahagagana ery zay tsy mbola fananany nananany olona teo amin'izany fotoana izany ny noentiny Jesosy Kristy satria nahoana satria Jesosy Kristy dia manasitrana ny jamba tamin'izany fotoana izany mba ho fahagagana hoentiny manambara fa hoe izy marina iraka avy any amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mampiteny mona ihany koa manasitrana ny marenina ary ny olona tratrana reti-koditra boka sy ny tariny sitrany ny mpaminany Isa na Jesosy Kristy avokoa izany ary nisy fotoana anankiray i Jesosy Kristy rehefa hoe ny olona nitangorona tsy nino an'izany faminaniny Jesosy Kristy izany dia nisy olona maty teo an-tanàna dia niteny izy ireo hoe raha tena marina anao dia velomy io olona io dia tonga himpaminana Isa amin'ny alalan'ny herin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala no namelomany an'izany olona efa maty zany velona somatsara ny olona ary niara-ny aina tamin'izy ireo tamin'izany fotoana zany gagany teo an-tanàna ary nanomboka velom-pialonana ireo olona izay mpitsabo teo an-tanàna satria nahoana satria tamin'ny vanim-potoanany Jesosy Kristy dia niresaka medicine no nanjaka tamin'izany fotoana zany ny olona tsabona haingana amin'izany fotoana zany ny olona tokony ho tsabona ray volana dia tsabona izy ireo herinandro monja dia efa sitrana ny olona tokony tsabona herinandro dia ray andro ihany dia efa sitrana tamin'izany fotoana ny roborobe niresaka medicine tamin'izany fotoana izany ka ireo olona manakaiky ny mpanjaka ireo olona izay hoe taiza ny olona tamin'izany fotoana zany manasitrana ny olona dia maka atombony lehibe na vola be amin'ny fitsabonan'ny olona ka zany nandefasany tompo Allah subhanahu wa ta'ala Jesosy Kristy manasitrana ny olona maimaim-poana ary manasitrana ny olona eo ny eo ary mbola ninanao défi zany hoe tsy vitan'ireo olona tamin'izany fotoana zany fa hoe namelona ny maty mihitsy noho ny herin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany rehetra zany rehefa velona ny olona ny antombo mpanaraka ny mpaminana Isa na Jesosy Kristy tamin'izay fotoana zay satria maro be ny olona resy lahatra tamin'ny faminaniana zay nataony dia nanomboka velom-pialonana rety mpitsabo rety olona zay manakaiky ka nandeha nitory an Jesosy Kristy tany amin'ny mpanjaka Romanina izay nia an'izany faritra ny Palestina tamin'izany fotoana zany tany Syrie no nisan'ireo olona ireo sy ny ampahany amin'ireny Romanina reny dia nitory any mpaminana Isa na Jesosy Kristy fa izy mila maka fahefana na mila manjaka ao Palestina ka handrodana na ihany koa hanongana ny fanjakana izay noentindry Romanina tao Palestina ka mitandremana reo ho ireo velom-pialonana nanomboka tamin'izany fotoana zany niaya ireo mpanjaka tao Romanina zany niaya tamin'izany zavatra zany ka nandefa olona nanaramaso nandefa olona nitsikilo ary hitan'izy ireo fa nanomboka miamaromarina ny olona izay nanaraka an Jesosy Kristy ka mifarana namoaka lalàna ireo Romanina fa hoe tsy maintsy samborina i Jesosy Kristy ary ho vonona mihitsy raha ohatra ka tena hita fa be dia be ny olona manaraka azy nandeha ny didy fampisamborana ny didy fampitadiavana ny Jesosy Kristy ary farany dia tratra i Jesosy Kristy tao anatina trano anankiray izay niaraka ny resaka na niangona tamin'ireo mpianany miisa 12 tamin'izay fotoana zay eto ihany koa teboka izay tsy tovizany kristianina sy ny mpino islamo satria amin'ny kristianina dia tratra i Jesosy Kristy ary noentina no fantsina teny amin'ny azo fijaliana fa kosa ipaminany Isa na Jesosy Kristy eo anatrany finoana islamo rehefa tonga ny olona handeha hasambotra azy dia rehefa tao anatin'ny trano izy niaraka amin'ireo mpianany 12 dia niteny Isa tamin'ny fotoana io hoe izy aminareo mpianatro 12 no aka ny endriko ary andeha ho fantsina na ho ampijaliana mandra-pahafatiny fa izany olona zany no voalohany akaika eo anatrehany Allah na eo anatrehany tombo-janahary ao amin'ny paradisa dia nisy ray tamin'ireo mpianany nanangana an'izany tanany zany avelao izy zany izaka an'izany fampijaliana izany dia teo dia nafindra ny mpaminany na Jesosy Kristy ny endriny nafindrany tamin'ny endriny zany mpianany zany ary ny mpianany iny no ny raisin'ireo miaramila nandeha ny fantsina teny amin'ny azo fijaliana fa kosa impaminana Isa
na i Jesosy Kristy tsy voafantsika raha ny finoana islamo no jerena fa kosa rehefa tonga teo dia niakatra velona any an-danitra i Jesosy Kristy tamin'izay fotoan'izay manamarina an'izany sy manazava an'izany ilay teniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe wa qawluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam wa rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Tenen'ny Allah boky masina Qur'an Karim manazava an'izany ary tenin'izy ireo hoe zay namona an Jesosy Kristy iraka an'Andriamanitra. Tenen'ny Allah mamaly azy hoe wa ma qataluhu tsy nivonon'izy ireo wa ma salabuhu ary tsy ny fantsian'izy ireo teo amin'ny azo fijaliana izy walakin shubbiha lahum fa kosa ny olona zay voafantsika sy nivonon'izy ireo dia ny olona mitovy endrika tamin'ny Jesosy Kristy izany rehetra izany. Zay no tantara zay somary tsy misy fahasamihafany kely amin'ny kristianina satria kristianina maka azy ho voafantsika fa ny mpino islam kosa dia miteny ny Qur'an mazava tsara amin'izay fotoan'izay fa tsy voafantsika i Jesosy Kristy fa olona mitovy endrika aminy. Entintsika maraparanana ny fandarina amin'ity androany ity dia ny toeram-boninahitra tena misy an Jesosy Kristy eo anatrehan'ny finoana islam. Misy ihany koa teboka tsy tovizana amin'ny kristianina amin'izany toeram-boninahitra izany satria ny kristianina naka azy ho Andriamanitra, naka azy ho zanak'Andriamanitra na olona tena faratampony. Fa amin'ny mpino islamo araka ny voalaza ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa dia izy dia mpaminany mitovy amin'ny mpaminany rehetra saingy ny fahaterany ihany no mitondra fahagagana sy ny toy fiainana teto ambony tany. Saingy kosa ny fahaterany na dia misy fahagagana aza dia tsy mahagaga loatra araka ny voalaza ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim satria teneny Allah inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ny fanamboarana ani Jesosy Kristy dia mitovy amin'ny fanamboarana Zanahary any izany Adama izany satria nahoana nivolavolany tamin'ny fotaka ary nampidirony fofinaina ka ny teny izy hoe Mesia dia nisy izany Adama izany. Tahaka an'izany ihany koa i Jesosy Kristy satria ny fanamboaran'ny olona teto ambony tany dia nizarany Allah subhanahu wa ta'ala efatra. Ny voalohany tsy misy ray no sady tsy misy reny dia i Adama alayhi salam izany. Ny faharoa kosa misy ray fa tsy misy reny dia i Hawa na i Eva satria rehefa natory tao amin'ny paradisa i Adama dia nalaina tamin'ny taolany tehezan'ny Adama nanamboarana an'izany Eva izany dia considérena ohatra hoe misy ray izany hoe ray ny andohana fa tsy misy reny i Eva. Ary ny fahatelo dia Jesosy Kristy misy reny fa tsy misy ray satria teny na ihany koa fanahy nampidirina tany amin'ny reniny no nahatonga azy. Ary ny fahaefatra sarambam-bem-bahoaka rehetra maneran'izao tontolo izao sady misy ray no misy reny. Ka noho izany fahagagana ny fahateran'olona telo zay voalazantsika teo i Adama ary ny renintsika Eva ary ny Jesosy Kristy izy telo reo fa ny fahaefatra kosa dia tsika rehetra mitovy amin'izany fotoan'izany sady misy ray no misy reny. Zay ngamba no toerana izay misy an Jesosy Kristy dia mpaminany ary isan'ny mpaminany manam-boninahitra eo anatrehan'izany finoana islamo izany. Ary tena entintsika maranina ny fandarina amin'ity androany ity dia amin'ny finoana islamo ihany koa fantany tsara ary voalaza amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis fa hoe ny fiverenan'i Jesosy Kristy eto ambony tany dia anisan'ny famantarana lehibe amin'ny fiafarany izao tontolo izao. Tsy maintsy hiverina eto ambony tany Jesosy Kristy araka amin'ny voalaza amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Izany hadis zany indray andro rehefa ireo mpanarade ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam niara-mipetrapetraka taminy niresaka taminy tamin'izay fotoana zay dia nandalo i mpaminany nandalo tamin'izy ireo dia niteny mpaminany inona zavatra zay ataonareo dia ny namaly reny olona reny zay izy ireo miresadresaka mahakasika ny fiafarany zao tontolo zao dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'izany fotoana zany manao hoe innaha la taqumu hatta taraw qablaha 10 ayati. Ny farahandro dia tsy miseho raha tsy misy zavatra 10
hitanareo mialohan'ny atongavany zany. Zany hoe ireto famantarana folo izay voalaza manaraka ireto dia io famantarana mialohan'ny fahatongavany farahandro, ary tsy tonga farahandro zany raha tsy miseho ireto famantarana lehibe anankifolo ireto. Voalohany amin'izany ad-dukhan, zany hoe misetroka lehibe any amin'ny toerana atsinanan'ny Syria no misy an'izany karazana setroka lehibe zany dia mivoaka avy any na avy any Yemen. De ny faharoa amin'izany dia tolon shams min maghribiha, ny fivoahan'ny masoandro avy any andrefana. Ny mahazatra antsika moa dia ny mivoaka masoandro avy aty atsinanana ary milentika any andrefana. Fa amin'ny fotoana io kosa dia mivoaka avy any andrefana ary milentika any atsinanana, manambara fa efa hifarana ny fiainan'izao tontolo izao. Ary fahatelo amin'izany dia wanuzul Isa minas sama, ary ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eto ambony tany avy any an-danitra midina ety ambony tany i Jesosy Kristy. Amin'izay fotoan'izay satria misy ady eo amin'ny Imam Mahdi sy ad-Dajjal ao a Syria. Amin'izany fotoan'izany dia misy lehilahy antsoina hoe Dajjal. Dajjal io dia olona tokamaso anankiray, ary izy tonga eto ambony tany manao fahagagana misandoka fa izy no ilay Messia, izy no ilay Jesosy Kristy tonga eto ambony tany, ka misandoka izy manao fahagagana maro izy, ary maro ny olona very amin'izay fotoana zay. Ka tonga Imam Mahdi amin'izay fotoana zay no miady amin'io olona io. Rehefa miady dia encerclé, zany hoe voadidina n'izany Dajjal zany Imam Mahdi, ka mila andeha hamonany Imam Mahdi izy. Eo amin'izay fotoana zay no ampidininy Allah subhanahu wa ta'ala i Jesosy Kristy mandeha manavitra ny Imam Mahdi ary miady mamona an'ilay Dajjal ilay mpaminany sandoka amin'izany fotoana zay. Zay no famantarana fahatelo dia fidinany Jesosy Kristy eto ambony tany. Manaraka an'izany dia khuruj Ya'juj wa Ma'juj, misy ihany koa ny fivoahany vahoaka anankiray zay mpanao fanimbana eto ambony tany antsoina hoe Ya'juj wa Ma'juj, mihinana zay zavatra zay hitany ary misotro zavatra zay hitany. Zany no vahoaka mpanimba indrindra eto ambony tany. Efa voalazantsika teo ihany koa ny fahatongavan'ny Dajjal na ilay inona mpaminany sandoka, ary anisan'ny famantarana farany ihany koa dia salasa khusuf, misy eclipse telo misy eto ambony tany amin'ny fotoana anankiray. Ray avy aty atsinanana, ray avy any andrefana, ary ny ray eo amin'ny toerana zay misy anireo foko arabo amin'izay fotoana zay. Zay famantarana rehetrarehetra zay dia famantarana fahatongavany izany andro farany zany. Tafiditra ao anatin'izany famantarana andro farany dia ny fidinan'i Jesosy Kristy eto ambony tany, mamono ilay mpaminany sandoka ary manjaka eto ambony tany izy mandritra ny 40 taona eo mampanjaka ny fahamarinana ary mitondra ny olona hanompo an'ilay zanahary tokana amin'izany fotoana zany. Zay no toeram-boninahitra na ny mahakasika an'i Jesosy Kristy eo anatin'ny finoana Islam. Inshallah mbola misy fotoana amin'ireo tantara le qasasul anbiya, zay hoe tantara n'ireo mpaminany zay nifandimby teto ambony tany, mbola horesana amin'ny antsipiriany izany Jesosy Kristy zany inshallah. Fa amin'ity androany ity dia naka ny toeram-boninahitra sy ny finoany pino Islam an'izany Jesosy Kristy zany, ary tsy ho voarakitra na tsy ho tafiditra ao anatin'ny pino Islam ny pino Islam anankiray raha tsy mino an'i Jesosy Kristy ho mpaminany, ary raha tsy mino an'ireo mpaminany rehetra tonga teto ambony tany ho mpaminany manam-boninahitra eo anatrehan'izany finoana Islam zany. Zay ngamba no karazana famitirana ny toeram-boninahitra misy an'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny finoana Islam. Mino za fa nahavoavaly ny fanontaniana maro zay tonga tety amintsika, ary inshallah manaraka mety ho tohizana ihany koa ny fanazavana an'izany raha ohatra ka mbola mahazo ireo karazana fanontaniana maro atsika inshallah. Isorako anao nanaraka n'ity fandarina ty hatrana mpiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao, ny tenako tosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.